Tsy haiko izay nahazo any lita fa mivoaka ny efitranony. Dia hitany tsiory. Soa ihany aloha fa tsy afaka miteny. Tsy afaka miteny eo? Efehan'ilay fahatahirana hozy dokotera. Ra mampalahelo. Fa misy mahatsara azy ihany aloha. Inona ny mahatsara azy amin'izany? Tsy mandray fepetra tsontsika. Afaka mivezivezy izy na any ivelany azy. Tsy maninona. Inona marina ny tena atahoranao ty? Dia mbola manontany tena hatramin'izao. Efa mifampiresahantsika kosa anie izany e. Na izany azy hitako tena sahirana-tsaina be mihitsy ianao. Indrindra taoriana nahafatesany dokotera. Na mivezivezena amin'ny ankety amin'ny pôlisy kosa ary ve moa. Tsy hanahira-tsaina. Vera, alamino ny saina. Zay. Afaro a Mario. Inona ary mamaiky anao amin'izany? Eo indrindra raha nanome toko fa hitondra azy tiako. Aizy sarika teo. Fa lasan'ody izy. Tsisy ilavana azy tsy. Tsy azoko hoe inona ndraisany tamin'ireny polisy ireny. Inona ny tany anay momba ny adiny Mario sy comptable zareo? Dia inona ny idirana izany amin'ny docteur Félix? Sanareo mihitsy nefa mila 19. Misy fotoana za ny raha mamanareo nanatitra commission tany aminazy. Dia tsy haiko hoe noho ny fahaizany amin'ny mamanareo ve natokisany anakasy sa hoe noho ny hoe izy fa tsy en sécurité tsoa. Fa efa ela ve izany? 2 jours talohan'ny nahafatesana angamba. Dia efa nitenenao amamy izany. Efa niteneniko anazy ihany aloha. Hoe mitandrema tsara anao. Dia ina ary izany mbola mampitakisikisina ny raha matohiny amin'ny Mario ihany? Nangano akory nangakory nandeha nangaya fitiavako anao ty tsavony fa anao tiako na maromaro volagno mitetika ampisaraka ndre ino raha andalo zavo amin'ny fiaragna aminao na morana mafy na mangidina mamy za tsy ale kofa ankaratsiagna ataon'olo atao karaha Afera Maty fampisaragna avy amin'olo zegny bebe falandate kofa ankaratsiagna ataon'olo atao karaha Afera Maty tsisy tohiny tsisy tohiny atsika koa mifampatohy fiarahatsika Ka nanontany zareo hoe miasato ve docteur Félix dia tsy mivaly teninay. Zaza mba andangana ary miora. Zareo ary milaza fa nareo no miteny hoe mahafantatra azy Tsisy niteny an'izany kosa teo monsieur Rafidy. Sady tsy haiko hoe aiza ilay problème amin'izany. resaka saropady zany tikalakely tia. Fa ianao kosa ary ve hiteny hoe tsy mahafantatra ny dokotera? Nefa izy nitsabo monsieur Simon teo foana. Sa ianao tsy tany amin'ny hôpitaly? Tany amin'ny hôpitaly afa tsy natatra ny fatin'ny monsieur Simon tsony. Sady zany koa ngany resaka teto. Resaka Mario ny resaka teto. Dia izay ny tokony nazavainareo tamin'ny antsipriany. Tsisy afa-tsy Mario namono monsieur Simon dia mitohy ny abibiny miaraka amin'ny omoro secret miaraka amin'ny veroa. Izay ny tokony irairainareo fa tsy resaka amin'ny savoam-boana. Tena miala tsiny kosa aloha monsieur Rafidy
Fefa miezaka lalina mihitsy izay ato tsiditra amin'ny aferanareo. Aferanay ahoana koa? Andro zareo manam-pahaizana izany. Efa taraiky be izao. Aleo izany dia efa ianao ny andrasako teto. Raha mbola hijanona eo ianao. Mbola tsy vita iny resaka iny a. Miakatra borao nareo roa raha pitsy vao maraina. Deux jours talohan'ny nahafatisana angamba. Dia efa nitenenao amamy izany. Efa niteneniko anazy ihany aloha. Hoe mitandrema tsara any. Dia ina ary izany mbola mampitakisikisina ny raha matohiny amin'ny Mario ihany? Fanao aloha aza mieritreritra mihitsy hoe miaraka Mario sy mamanareo. Fa raha ny fahitako anazy mety hamandrika amin'ny Mario mamanareo. Raha ny fahazahoako ny tantara io dia niaraka Monsieur Rafidy sy Mario nanao ny émission io. Fa i Mario nivadika tampoka. Fa nivadika ho Mario fa tsy azoko. Ka iny izy mody nandeha nifona tamin'ny mamanareo eny. Ilay tamin'ny fety iny. Dia iny amin'izay nanarotiny Monsieur Rafidy nangalana sara. Tokony tsy nafenao anahy ihany izany. Efa saika niteneniko anao ihany aloha. Fa inona ny olana? Ka tsika mbola tamin'ny sakoroka be tao iny. Dia tamin'iny nivoan'ilay vaovao. Efe. Nefa izaho zao tena mila mahafantatra an'izany mihitsy. Izaho koa nge vao antso amin'ny raharaha io e. Izany ve? Izay no nahadisanao. Ka efa hainao izany izy zao. Dia efa hainao amin'izay ny tokony resana sy tsy resana. Karaha mangingina be izay akato. Iray la raha tsy atoko. Lasa kaiza izy? Lasa nalefako nivoaka. Fa sepitra izy le mibokato. Sady tsy efa nilamina koa ve nenareo sy tsy ory. Zay manko le fanarahantsika mianaka. Eto indrindra antsika zao. Izany eny tady anazy tavelany tany fa tsy nahita. Fiangano aingana nindry. Fa mijalina zanako mihidy ao. Zao ary efa mivadika fankahalana ny mianaka. Tsy izaho kosany alongany nandray io décision io. Sao dia izaho ndraika mianatsiny. Tadidinao angamba fa nivolagna anao za hoe sao de trop loatra fanagejana ataona aloha anazy io. Eny e. Fefa azondry tsara kosa izay angamba ny tiako lazaina. Fa lasa kaiza marime izy igny. Izy ara tsy niteniko. Mety lasagna mioraka agny igny. Hono aretsy. Fandrity ve tsy mbo manany eritreritra anara-maso ny fahasalamandry e? Sady mandehandeha fotsiny. So ihany anao nivolagna an'izany. Tokony andeha akagny mihitsy izaho io. Ka toa tsy mivaky loha akory tiandriko. Mamoa. Maro. Vera mampiasa laoko io. Aza manjeny ny andro lava retsy a. Sarobidika ny fiterahany. So dia aneninao tra eo. Fa mama fara ty zany nisafidy tokategna sa efa nanambady any. Ka noho izaho tsy afaka niteraka no nahatonga anay mivady ny saraka. Zay ny tsy nieritreretako anambady tsony hatramin'izao. Dia taiza nahitanao ny riela. Ka mateo am-piterahana azy ny reniny. Teny raisiko satria tsisy hitaiza azy. Aresy papany. Ndry koa toa be fanontaniana. Tsa, efa maty. Nga maminareo zany le.
aio elahy fa nisina ty to za ndray ve le sy nanontanilan'izany le zay koga fa nanomboka vina moa le sy ty mirevy seul ty tika party ny tonga teo tika tonga de nandehatra mandady mihitsy izy zany namoaka anareo tany ka tsy azoko mihitsy koa zany tiany atongavana raha zany ka miaro vola lesy manina miaro vola zao zany de lava fantsy be iny serian'lahy iny fa isorana anazy any aloha hoe namerina antsika tety ambonin'ny tany eny fa tsy azoko anao hoe ina tena ampindiny tika teo ialany tena tetiaviny teo fa za aloha mitratrany de za aloha zany mba bon sens sy mpamilamina eo ainy fa tsy azo tahirina fotsiny afaka omeko an'lange ny kodin'iny rehetrarehetra andao mitsy aloha laterina fa so dia ady mivadin'lahy ndao saololo etsy revy ampina raha misy fa zao ve le sy mahazo an'lahy dia mbola zany any dadiavin'lahy tsika mitsama ohatra mbola tsy mifandombera mihitsy hatramin'izay ny voako zay za koa ny tena marina mbola maika nenjika an'le pasako reto raha de marangasa zany atao ty ro misy kely dia bibio any hoe de ty résistante bibirany iny ndresy zay fondasako eto aloha Finarangaty ny tantarainao tany fitarainao tany fa tsy lefa mifanarana ihany ve fa hoana zao zay nitratrany anketary amin'ny brocory tonga amin'ny polisy ve vinona indray tokony tsy nasianao resaka docteur Félix za mihitsy tany andaso kely aloha fa tsy nandeha tena madame very ve tanjony kinona indray ka za mihitsiko dia niteniako tamin'ny zareo hoe tsy nazaka ny akalatsika teo amin'ny fitondrana ny orinasa izy dia nila vaniny fenao ve rangaty misy fahavoazana sady mbola namafizy koa hoe miaraka izy very ka inona indray raha tsy mety nataoko ny Marios very dia fa ampy tokony tsy nasianao fifandraisantsika roa lahy mihitsy tany ka zareo mila fanazavana feniko dia davina morona zany sa andainga sa tokony nao inona zay antony naminao Mario anao momba ny alahelo tamina voaroroy amin'ny madame Vero zay point final zany dia sarotra zay voasoratra rangaha dia voasoratra tsisy azo amboarina ntsony ngeny tsy mandinika mihitsy zay fa mba nangatsitsika tyry ivelany tery manjary voantsondray ka zareo asa lefa tonga tany aminao kinona indray tonga dia rarotana lazay fa mahafantatra tsara ny docteur Félix dia mbola ampifandraisina amin'ny adinareo roa lahy ka tsy zay ve ny tanjona tany amin'ny angla amin'ny madame Vero ny tokony tondranao ny resaka tsy fa tsy mifirairanao ny momba antsika roa lahy aza tataitra fa io tsy afaka ntsony io na edika vy na edika vanana moramora mantsy zany aminao nareo zany rehefa atao anketika mibilisatra kely tonga dia taraiky maiza fotsiny ranganao mamana rehefa any a zany koa ve dia atana olana e mana merde nareo ka eo amin'ny fiainana rilita marina rehetra tsy mba filaza marina mitavozavoza tsy maleo ny lainga tsara lahatra fantatra trinela fa mitady ay ianao ka naninjikaloka mety natahotra miororo mihitsy aza nefa tsy sy mpiaina no iverin'ny olona fa adala mirediredy zao ny valy ny etaetanao lalana tsy maintsy izorana eto amin'ny villa
sambatra zany izay natsoina hoe villa mystèry. Tro loatra tompoko ny fandragitana taon'ny katable anahy nefa zavatra tsisy mitombona akorany. Tena provocation nanaovana anahy tena marina. Katable io moa zany tsy iza fa mercenaire Rafidy ihany. Ary rehefa nandrana docteur Félix Rafidy ka nitsiko tamin'iny dia nitady izay hevitra rehetra mandriana anahy. Tsy nahita sy naheninina mihitsy izay tao an-tranony alin'iny hatramin'ny voan'ny an-trano maraina. Efa tany amin'ny fetin'ny orinasa izay vao naheno hoe maty docteur Félix. Ka izay mihitsy nitanjo Monsieur Rafidy hanala madame Vera amin'ny orinasa io mba handraisan'ny fitantarana. Fa sao dia mba tsy hainareo ary ny asanareo. Mipetraha ianao a? Izy no mainy doran'ny afy tamin'ny vaky batilana saika nataoko dia lasa nazakazaka tany amin'ny Vera. Ie, izy no nitsabo any dada, docteur amin'ny fianakaviana izy, ary tsisy disadisa mihitsy teo aminay hatramin'izay. Nanontany zava-patany mikasika ny Monsieur Simon nanantonaka ny dokotera dia niresaka ny lamina tsara mihitsy atao fa tsisy hoe fandrahoana akory. Za koa ny tena marina ny faditsoko nampafantatra ny Rafidy ny toerana hipetrahan'ny dokotera. Tsisy resaka botolona resaka ny fitantanana ny orinasa fa cas de force majeure. Ary ny statut dia milaza mazava tsara fa raha tsy mahafaka mandray ny asa ny lehibe dia miakatra ho azy ny lefitra. Tokony ho hainareo zany raha nianatra nareo. Allô. Coucou Nji. Tsy anga kitsory? Efa tsy nody ndraiky izy hatry ny alina. Fa tsy anetranareo? Tena mety efa lasany amin'ity kandray zao iny. Kiraha tsy inona kiko? Ndre marina. Tika mihitsy anekiny tonga nirediredry teo ambaravarany tranoko teo e. Mbola niteny izy hoe mbola niaraka hono zareo. Tsy mino an'izany akisa. Tsy haiko tsony izay lazaina Ndry. Ny angaviako ny tolotra voalohany dia mba hanajany Andry sy ny tokantranonareo. Ary mivadika tamiko nge zany iny. Ka zany reservana amin'ity kazana aingaiky mahatonga anazy mbola misilelaka sy mandadilady ihany. Fa le tika moa iza no mipetraka? Any amin'ny Ndry ela.
Iza no teny an'izany? Tsy olona no tena an'izany tamina. Ary mety niaraka any ange zany izy roa lahy e. Tsy haiko kia. Atsoa fotsiny ary efa tonga ao an-trano izy. Tena menatra andre mihitsy akisako. Tena marina mafy. Takosaiko io navelantsika sindritany a. Tsondrara ino. Tsy koa zany e. Tsika nge mavita raha samy anao lohamboto e. Sa moa zany tandreo hoe tsy afaka manao ninina mihitsiny a. Tamin'iza nivoaka avy tany aneky dia zandray no izay sy tiavany. Saika efa courage indria. Dia aza manaiky ataon'ny lehilahy azano a. Indrindray ve kina toro an'izany? Ka tena leo mifamalaka izaho miary vola. Tena leo a. Tsondromy amin'ny antsika rehefa tsitsy izay hanaovana azy a. Raha sitrapoko aky tena efa nataoko an'izany efa ela iny a. Saingy fiatsika tsy voahevitra ohatran'izany ihany nefa nahitako angano. Zay va mazotoa ndry. Aza diny lefatra teo a. Merci ndry. Complet dossier-nao. Andrafidy daholo reto fa tsisy anatsony. Dia ahoana zany? Sira ve anao fa tsisy verina hoe natao noso? Dia mandry tena. Reny ary ny ankizy ny teny hoe mahay volo-tratra vao tonga avy amin'ny polisy teo. Izy aloha tena nanaonao foana mihitsy tamin'ireny scandale anao taon'ireny. Ie. Tena hoe mpijoko voajoko. Fanazana zany aloha tsy matoko lolo mihitsy tia Mario ty. Asarotam-piaro ve zany? Le mise en scène nataony mihitsy no nampikorotan'olona. Lazainao zany fa fanaininy reny fahadisoana nataony reny? Raha fahitako anazy aloha tsy tokony hampiakatra anazy mihitsy reny fanalambaraka reny. Fa inona indray? Iriela! Tika! Fa iza anao e? Ahoana e? Mba vakio kely re tsy dia mesazy ty fa dia tsy hita amin'ny masoko amin'jaly mihitsy a. Gama mafara miloka? Manino? Poka be nareo, bobo be ny ato. Zany ve? Tao tsy faly akory nareo. Sana le natampoka teo? Ka misy zavatra manahiry anany saika. Aloha karakaraina fa tsy milamina. Sa zao ny atao hoe tapohan'ny tazo karena? Marina io ndry. Inona re tiry lanitra. Mama Fara! Mba me Mama Fara goûter amin'izay andro any a. Voilà! Imagine eo anie hoe mpinamana be monsieur Rafidy sy Mario
mety ny ray iny ihany aloha reo tamin'ny fanaporetana ny docteur Félix fa amin'le famonona azy amin'izay mety teo no tsy nampifanaraka an'ireo. dia araka ny eritreretinao zany izy amin'zareo namono azy? Mario ny raniko, Mario matanjaka fa mety teo ampamonona azy amin'izay tsy nasatsony satria malahelo avao. Zay koa ny tao an-tsaiko. Zay no nahatonga nanangataka fanazavana tamin'ny Antsipriany taminy. Ovina. Tamin'le fetiniko. Zany saika nanararoatra hoe ampiona anareo tamin'iny fa saingy tsy tanteraka moa. Dia hatraiza zany rao niaraka? Dia hatraiza ny saraka? Ny olan-drafidy tsy mitovy amin'ny olan Mario mihitsy. Fa ahoana? Ny andrafidy ny matomatesany dia ity société ity ihany. Fa ny an'i Mario tia halala ny fahafatesan'ny vadiko noho ny rebrebeny. Soa ihany fa vetivety dia tonga saina. Tia zany mandainga amin'ireo docteur Félix sa Mario. Maty ve moa amaly tsony? Tsy maintsy Mario ihany no ady adiana momba an'izany dia hita eo. Izy avy nareo ny tany. Tsy haiko fa raha fidy sy Mario resatra isan'ilay polisy mivezivezy eo. Dia nanaona ninao? Za ngery papa tsy mahalala ninina amin'ity raharaha ity e. Zara zao nanontaniany zareo ahoana moa no nahatongavany docteur Félix taty an-trano. Dia tsy fantako fa za tsy tao. Resaka reo koa moa tsy fantatro. Efa nanazava an'izany vero fa tea mandrika anao ry zareo. Ka tokony fanaraka tsara tsika atao trano alohan'ny andraisana décision fa na Zara sahirana. Inona manirina andry? Hatraiza ny confiance anao tamin'ny rangahy iny. Za zao gaga be fa haika eo tsy io rehefa niona taminy. Ovina? Talohan'ny nahafaty anazy. Iza nampafantatra azy? Tsy haiko fa za aloha tsy niteny ninina taminy. Ka rehefa tsy hainao dia ivero. Iny dokotera iny tsy mbola namitaka antsika ary efa niaraha midinika daholo ny situation misy antsika izao. Le nao miseho atao trano io? Rehefa nahazo fitsaboana taminy dia velona soma tsara dia teo mipetraka amin'ny fanontaniana hoe ampahafantarina fiarahamonina ve sa deklarena fa maty. Dia izao fereko izao no safidy niraisinay. Tena mbola manampy ty zavatra ataontsika ity aho tsisy atahoranao zany. Tsoroko aloha fa tamin'ny fikarakarany kostese iny ny tena nanahirana. Sambany raha teo aho no nanao osika teo amin'ny fiainako. Tena isaoranay be da be anao aloha izay. Dia ahoana marina? Tsy nametra-panontaniana ny teny amin'ny hopitaly? Tsisy nahita ny alantsika alina tao ka. Ny taratasiko ny zahako tsy navezivezy. Ary tamin'ireo mpiara-miasa aminay iza mbola tonga teny? Raha fidy ihany ka dia ny afa-tsy madamy very no nampitaiko taminy. Ay. Fa ny asuransako aloha zany zao no tena manahirana e. Raha vao manao atsirambina kely fotsiny manko nareo dia tapaka ny tendako. Eno raisinay an-tanana momba izany. Mbola afaka miveran-dalana amin'io nge nareo e raha misy ny fisalasalana. Sady le safidinareo koa aloha hafahafa. Tena mbola tsisy ohatran'ity. Tanao, raha tao fantatry ny mpiara-monina fa velona dia tsy hipetra-potsiny ireo navahan-doza. Ary dia hiatraika hatramin'ny vady aman-janako izao. Izao anefa mbola mba manam-potoana andinihana sy eritreretana izay mifofoniko. Azonao? Dia rehefa hita izay olona izay
afaka miriry ao anivon'ny mpiara-monina. Sarotra ihany aloha zany dia mandra-pahoviana koa. Ny tokantranonareo manko tsy misy korotana. Ianao tsy maintsy ahibokato nefa tsy azo ampalalana an'izan'iza. Tsy maintsy andray fepetra mifanaraka amin'izany izay dokotera. Tsy maintsy azavaina miaro vola koa izany. Eny e, za moa tsy maintsy vesaran'ny andraikitra sady mbola manaraka ny fahasalamanao. Mila malina tanteraka ianao dokotera. Mazava izay. Samy izany mitazona ny teny nomeny. Dia oka hipetraka ho sekre antsika izao resaka izao. Ary efa nanindry mandriasika izany izao zava-nisy izao. Fa tsy nisy nanam-po. Tsy te hipetraka eo amin'ny toerany a. Ny fepetra atao trano aza raisina ihany fa izy izany dia nanaraka anazy teny an-dalana teny ny feoferitrretany. Tena mampalahelo tokoa aloha izy. Tsapako izany. Dia tsisy tambo mba menareo anazy mihitsy ve hatramin'izay? Miaro vola. Tena gaga aminareo sefa. Maninona? Vetivety ilay fomba fiasa. Ilay rangamy betibetika izy zany tena fosotra an-teny. Ampianarina fahalalam-pomba izy. Tsy izy akory meloka. Dia ao no fahitanao an'ilay mareo. Mampieritseritra kely anao ihany iny. Tia fery koa nge mifamofao be. Mitsikafona hatramin'ny afera maty rehetrako. Iaho zao ilay rangato mampiahy ahy. Antanina moramora izy. Sambadimbadika tsy hita hoe inona ny teny iny. Sy manana fotoana tsara tsika afaka mivalapatra tsara meny izay olona zainy. Novidina mivady mihitsy ny fahanginany. Fa sarotra ihany ka. Na afaty azy izany dia tsy maintsy vokatry ny presiona tiana na tsy tiana. Rehefa eo alohan'ny vavabasy ve moa izy tsy maintsy ho vakivava ihany. Ka miarary ange izany no tena fahasahiny. Novidiny no faty. Misy mandoa izany omba fahatsafa ndana jereo. Dia ahoana natao amin'ity mopera? Ka io mihitsy ny mahagaga. Fangamo tsy hoe rava ilay association manam-pianareo e. Raha tsy zany ave hikoropaka ao aty aminao. Mbola mila fanadihadihana amin'io. Ary ngala Mario iny tsy mivezivezy taty aminao tsony. Mbola raharaha koa ny amin'io. Fa ahoana? Tadidinao moa izy le nitady ny dokotera Félix. Etry, izay mianaka mihitsy ny taniko. Nisy namoana ny raga iny. Ahoana tsara hoe mopera. Mampalahelo e. Tiaro lanitra. Dia ahoana zany? Kino moa zany no mampitaitaina anao? Ka za le nanampy azy tamin'iny ve tsy ho voasaringotra amin'izany? Tsisy hidirany amin'ny dianareo mianaka tany mihitsy zany. Fa provocation hono no nahafaty azy. Vao maika maizina amiko. Fa izy aloha manana olana aminy. Pesha-peshay. Sotra. Nga tsy amin'ny forme. Ie, mbola manaraka traitement izy amin'izao. Raha ny fahasalamana sia. Afaka mitondra fanazavana tsara na izany aza. Asa zao raha ho azonareo izay tiany teneny. Fa mila manakatra tsara iny zany efa misaka aminy. Ezahana io azavaina tsara aminy ny fanontaniana ka. Eny ary, avelako aloha nareo?
Zamaletsaka mademoiselle. Le fanontaniana tamin'iny ihany no tianao averinao. Tsy omena tsiny aloha anao e. Satria somary mipanika kely tamin'iny. Dia ahoana? Toa tsy mamaky? Miandry anao na izahay e? Ahoana ny fomba nahitanao amin'ny fatin'ny dokotera ny valapatra teo ivelan'ny vavahady? Fa mananenene ve rô zany? Inona? Tena tsy normal no ty sefa. Mademoiselle, avingy ianao azafady e? Misy rangaha mpiara-miasan'ny Simon taloha tena manao atsy-zay amin'ny madame Verivadiny izy io. Mario moa niaro azy dia lasa voatafiditra ao anatin'io raharaha io. Tena siora amin'izany ianao a? Zay aloha no filasany. Fa ahono a? Ahoana aloha ny fomba ahitako azy? Mario ve? Tsy zany a? Fa te resaka mihitsy nadiovako ny eritreritro. Ay, andrasy fa rehefa mandalo izy dia teneniko ianao. Ay, aza dinonao zany mon père. Eny. Zany a? Eno a, mama Fara. Azafady elo ianao e? Ahoana mon père? Fa hono ma? Fa inona moa zany disadisa aminareo telo mianaka izany? Fa tonga tatenga irera? Nandalo teto izy ary tena naontsana mihitsy ny fijery azy teto. Tadio tsara fa sady vavy-tokany no kamboty ka sao dia mba hamoy fo Mon père, andraikitra goavana ny nakinina tamiko amin'ny fitezana azy. Tsy dia anao atsirambina amin'ny mihitsy a. Fantatro tsara zany e, fa raha izany aza tena mila fitandremana ny zaza ohatran'ireny. Fantatro tsara raha irela. Oh carré mon père. Tena marina zany e, tsy mba manafinampy ny fiainany mihitsy izy na amin'inona na amin'inona. Fa maninona koa zao raha tsy mandaingy? Esa c'est monsieur Rafidy ao. Mety hoe matahotra amin'ny madama izy dia tsy niakatra. Fa tena marina nge ho azany hoe tsika petsona an'izany e. Sa hoe sahiratsena amin'ilay nijabaka. Dia tsy hay mihitsy. Mety hoe nila fonjany ivelany ihany koa. Hoe au secours ve? Ka mety efa tenda mihitsy ny ainy mahatonga hoe misafoaka be ohatry ireny. Zany le hoe ny vava tsy atao be mamerina azy ny sarotra. Mba anjara indray kosa izy izao a. Aleoko ny gadra faty any mba manakorotana fotsiny. Dia efa lasa entreprise familiale moa zany izy ity izao. Ke aza miteny mafy an'izany hoe endry zareo zany. Ka zany no marinako. Tombotsoa any vinanto sy ny rafozana. Tena an'izany marina driva. Lasa olana amin'ny tsoro indray kika io ty fiarahana miaro vola e. Aiza koa. So dia mba te hanatsafandry fotsiny izy. Dia tsy haiko mihitsy mety izay koa ngamba mampisotro tokana izy iny. Otry, fangakoa io mba misotro toka? Avy mividy mihitsy izy mifanena tamina siriely. Mba mahagaga ndraiky izy zany. Bonjour maîtresse. Makamaka kely. Miverena aloha. Tarary reto Za tsy tefa maly amin'ny DG tsony Sarotra tenenina. Reto koa mba mila vano ka. Za ve vao maly voateny dia androany indray tazominareo eto. Ka misy antony matoa izay mandrara. Efa miverina vany raisiko daholo ny etahitanareo ataovy lista mihitsy. Fa zay aloha andeha. Zay. Izy daholo aloha e. Aleo ahitany tsy fahita ao.
dia tegna tsy tanao marina ny voany takeo. Fatandrina nefa izy. Izy tsy salama mahagaga na tsy hita tampoka takeo. Fa zany ve izy tsy lasa nandeha nitady fanafody? Raha zany moa ina ny olana. Sa mety hoe lasa nitady antsiory? Atao iny. Asako. Mitandreny resaka zany anao ty raha azoko tsara. Tena reraka rakika. Fa taizinareo e. Mba nandehandehako. Nefa lazaintsika fa hoe tsy salama. Tiko. Hita fa zaniko. Zany avelanao amin'ny rikoana raiky tan-dakoziny takao. Nefa hoe tsy maninona zany aho a. Dia ahoana? Azy le izy. Inona zany ry ma? Olona diso numéro marina tsy le izy a. Vao avy nanamarina le izy tany amin'ny opéra zao. Ino andeha nanao anjagna amin'ny mon père, ino aizy ny anjagny? Tokony tamin'ny kiosque anao nandeha fa tsy tamin'ny mon père tagny. Za kosa aloha tsy hiditra amin'ny zavatra ko maizimaizina zany a. Mama fara ty adaladala mihitsy. Efa tsisy vola zao ko mbola mamotrotra fognany. Nangesaka reo raha tsisy azoko mihitsy na kely. Ahoana andiana tsy pirety rafidy a? Oi. Bonjour. Fanga. Sata mbrao monsieur Rafidy. Zay ny tianao tenenina. Azafady indrindra madame. Mandroso. Zange juste mandalo fotsiny. Mipetraha aloha. Inona ary ty miafahafy ty? Za koa ary mba gagako. Fa za aloha madame sao dia neveona fa raha mipetsapetsa tamin'ny Rafidy tamin'iny a. Accident fotsiny ny somary io. Za ngefa niteny azy anajana ny atiadalanty fa izy moa hitanao fa be duika be iny. Inona daholo re zany resaka zany? Ka tsy mety kosa angeny nataony. Fa ngamotsy ianao ny conseilleny. Namany aho fa izy sarotra izy madame. Zay ngamba aloha falao zany dia. Andraso aloha. Tena tsy mahazo aina mihitsy ani ianao e. Fa ahoana? Mety matahotra antanina an'ilay zavatra nitranga tambany tangana. Atika ko mifampato fiarahatsika haritre ko fitiavanao zavoky hanoko atiako tegna tiako tsiko mandro mate atika roe amakivaky lalam-pianagna morana saotro tsisy miala tsisy advao na umorana mafe na umangidina mame zati ale kofankara tiagna tonula atao kara Afera Maty fampisaragna